Lafy vaovao mahakasika ny tsy fandriampahalemana indray kosa no andeha raha antsika nahazo vaovao mahakasika ny fisiana bomba iray izay napetraka n'olo tsy fantatra tamin'ny manodidina tanàna Ambatobe ny avy amin'ny gendarmerie pirenena Androany avy hatrany moa dia nandalo tena toerana ary nizahy fotony ny zava-nisy eo indrindray tsy fandriampahalemana izay teo anivon'ny mpitandro ny filaminana rehefa mijerena ary noadidina mahakasika ity bomba ity dia mendrika cocktail molotov raha ny filazan'ireo mpitandro ny filaminana no nikasain'ny olon-dratsy napetraka teo anivon'izany faritra izany saingy tsy nipoaka moa izy ity raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana izay ny mahakasika n'indry fa ny lafim-baovao mahakasika ny fitanterana na bakabaka indray kosa mametraka fanamby ampitombo isan'ny mpandeha amin'ity taona ity ny Air Madagascar mazava ho azy misy ny fanatsarana izay atao eo amin'ny tontolo ny fitanterana na bakabaka ho an'ny Air Madagascar manokana. Raha mpandeha misa 7 hetsy ihany tamin'ireo 4 hetsy no eritreretina no tonga teto amin'ny Madagasikara ny taona 2024 dia mikendry ny anontra izany hatramin'ny 1 sanjato ny kompania mpitaterana Air Madagascar amin'ity taona 2024 ity ary tokony hampakatra ny fahafahany tatra olona eo amin'ny valika hatramin'ny 9 sanjato ny zotra Air Madagascar. Atongavana amin'izay dia anova ireo Boeing 2 miasa amin'ny zotra regionaly ary ity kompania ity. Misy fiaramanidina efa miafitra zany ao efa mila soloina dia anolo fiaramanidina tokotsika ny taona ity zany misy an'ireo Boeing 737 300 zany efa voajanona ity taona ity dia tsy maintsy soloina vaovao. Manaraka an'izay koa arakaraka an'izay zavatra hitranga marina zany eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny fa raha ohatra hoe ny vinavinanay ao anatina relance économique zany dia hitombo ny filana eo fivezivezena satria tsy ho vita anatin'ny fotoana fohy ny lalana rehetra ery Madagasikara ary hitombo ihany koa nefa mifahatongavan'olona avy ivelany zany ao anatin'le activité économique dia hitombo zany le besoin ny tourisme koa zany ny gouvernement chinois zany laza fa le partenaire chinois laza fa hoavy zareo efa tonga teo zareo efa nijery dia ivelona fa hitombo ihany koa zany ny mpandeha avy any Azia manakatỳ Madagasikara fa izany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mitaky fa le biazana zany ny capacité ny Madagasikara dia mitaky zany fampidirana fampitomboana zany ny isan'ny fiaramanidina iasan'ny Madagasikara. Raha ny fanazavana dia iverina anao sidina makany Nairobi indray ny Air Madagascar anatsarana ihany koa ny tolotra makany Afrika Atsimo, Maurice ary La Réunion. Ho an'ny zotra eto anatiny indray dia nambaran'ny tale jeneraly ihany fa miankina amin'ny programan'ny fanjakana amin'ny fanomboarana fotodrafitrasa toy ny serana permanidina no ahafahana manatsara izany. Mbola olana goavana satria ny Air Mad ihany koa ny olana eo amin'ny tsy fahafahana mampiasa serana permanidina ao anatin'ny 420 ora amin'ny 420 ora noho ny tsy fisian'ny jiro dia mbola maro ireo seranana eto amintsika no tsy miafaka ampiasaina amin'ny alina.